Miarahaba anareo ny fiandarana omana eto amin'ny Gaspora TV izay fandaharana ahafahanareo maneho ny talentanareo mahandro sakafo. Amin'ity fandaharana voalohany omana ity dia Poissy no misy mpandray anjara antsika voalohany. I Poissy dia tsy amin'ny départementan'ny Yvelines faritra Île-de-France no misy azy, tanàna iray izay manana ny tantarany manokana satria taty niteraka ny mpanjaka Louis Sivy sy Philippe Fahatelo, mpanjakan'ny Frantsa tamin'ny taonjato taona maro lasa izay. Fa mialohany hitsidihana ny mpandray anjarantsika androany, isolofo ny anarany, dia andao aloha hitsidika kely ny tsenan'ny Poissy. Hoentiny Yarny, itety vetivety ny tsena Poissy sika mialohany fankahitana amin'ny solofo. Eto amin'ny place de la République no misy ity tsena iray ity, ka isaky ny alakamisy, ny asabosy no andro fisokafany, ahitana entana maro isan-karazany toy ny akanjo, fitaovana ary ny tena nahaliana sy nahagaga dia nahitana mpivarotra entana vita malagasy. Ankoatra izay dia ahitana fitaovana fandrahoan-tsakafo toy ny vilany koa ity tsena Poissy ity. Ka hono Yarny, inona zao no tsara andrahoana ao anatin'io vilany io? Ravitoto-tsena kisoa sa ngeza loatra? Eny tokoa, voanjobory tsena kisoa zao no tena tsara andrahoana ao anatin'io vilany io. Ka rehefa hiresaka sakafo ihany isika dia nahitana sakafo isan-karazany ihany koa ity tsena iray ity toy ny mofo, legioma, voankazo maro karazana ka dia sarotra no tsy hanandrana azy ireo. Vita iny nitsidika eto an-tsenan'ny Poissy, fa ndao amin'izay isika hiainga hitsidika ny solofo izay efa miandrantsika any an-tranony. Tonga eto amin'ny toerana misy ny solofotsika izao, ndao ary andeha hitsidika azy amin'izay. Mana tompoko, manao solofo. On se fait la bise. Masaka ve sakafo e? Mbola voahikitrika. Efa tsy andro tsy hoe inona ary zao ny zavatra ketrehanao androany. Ie, fa mialohan'izay dia iza moa isolofo? Isolofo dia raim-pianakaviana iray izay tena mankafy dia tena mankafy tokoa ny mahandro sakafo, indrindra fa ho an'ny zafikeliny. Miarahaba ny solofo dia inona ny andrahoantsika androany? Miarabantsika rehetrarehetra, poulet au coco. Daholo ny ilaina amin'izany poulet de coco zany? Mazava ho azy poulet aloha voalohany indrindra, dia avy eo coco, fa lait de coco, dia tongolo, menaka, sira, tongolo gasy na tongolo lay, gingembre na sakamalaho, dia fangarony poivron sy champignon de Paris 5 grammes. Dia misy tsiambaratelo kelinao ve ohatra hoe inona ny tena hoe mampiavaka ny poulet de coco anao? Mampiavaka azy hoe ay miasiko crème fraîche. Ay. Zay zany le maharevisité an'le Zay le maharevisité azy. Zay le maharevisité azy. Poulet au coco raha vao mivoaka ny Antananarivo ka toerana any amin'ny côte zany ka misy coco dia ny andro tokony sakafo tsy maintsy misy coco daholo, na trondro io, na vary io, na ravitoto io, na akoho io, na rehetrarehetra au coco daholo. Dia somary exotique zay ho Antananarivo. Dia zay ny itiavako azy za manokana, fa surtout le zanako vavy no tena tia an'io zavatra io. Raha vao manao sakafo anazy dia papa poulet au coco, poulet au coco, poulet au coco. Et voilà. Ay, ireto avy zany no ilaina raha tia hahandro poulet au coco toy ny ansolofo isika: akoho, lait de coco, sakamalaho, tongolo, voatabia, tongolo raviny, tongolo gasy, kotomila, poivron, dipoavatra, sira, champignon de Paris, haricots, crème fraîche. Ka izay avy zany no ilaina fa hiditra amin'ny fikarakarana amin'izay solofo no hanazava ny ara-teknika amin'ny fomba fahandrony. Je désosse le poulet. Raha any Madagasikara zany dia poulet au coco izy poulet fermier na akoho gasy ozy izy tsika. Fa aty moa bon somary sarotsarotra ny anazy, et puis c'est pas très sain, c'est pas très ara-pahasalamana les outils. Donc on enlève les os et la peau.
rehefa analan'ny solofony taolany tsy niodiny izato akoho dia tetehany madinika izato izy manana ny antony manokana izy ty arakarany afaka ohatra hoe natao morsongeza be le izy a fa nenahy manokana aloha zany hoe mba mifanatsahana am'le itetehana an'le ity izy le poivron sy le anina rehefa aveo le comment ça s'appelle les champignons dia mba ataoko mitovitovy ohatrany hoe mba oatra anazy ihany koa ty vita izay ny fitetehana ny akoho fa iroso amin'ny fitetehana ny fangarony indray solofo anisan'izany ny tongolo tena manindrona masika le tongolo tsaratsaka masika tsy hoe tomany akoho nalatsaky ny tongolo ny ranomasiny arony ka inona no hevitra amin'izany solofo miasa amina hôtel restaurant ianao ka tu as 10 kilos d'oignon à éplucher comment tu vas faire tu vas dire za tsy asa tsony ve na ohatra na ino hoe asina rano na hoe asina sotro kely am'vava je pense pas tsy haiko aloha fa satria le izy ange le acidité ao anatin'le tongolo ange iny manidiny iny donc je pense pas que ça puisse hoe tena mazava izay solofo fa hono a tongolo firy no ilaina amin'izato nahandronao izy ty moa zany dia opifa satria sakafo fianakaviana sao dia misy manontany hoe tsy lanjaina ve non tsy lanjaina ianao ve raha ao an-trano ve anao ve anao sakafo an'nyvady aman-janaka ve dia voatery tsy maintsy hoe lanjaina par contre eny eo zany le hoe tanany ny tananao no mandrefy azy sy ny lela rehefa vita ny fitetehana ny fangarony izato poulet au coco dia roso amin'ny fandrahoana azy amin'izay solofo menaka fotsiny iny aloha tomate ail oignon gingembre bon tsy haiko miteny azy amin'ny teny gasy zany fa on va faire revenir l'oignon l'ail et le gingembre pas tout de suite le tomate fa rehefa aveo vao alefa le tomate rehefa kelikely et puis comme ça le izy le au coco manko raha ohatra ka dorana ka may dia lasa maintimainty mitsifaka am'le sauce le izy rehefa aveo fa juste faire revenir rehefa masaka zany ty le oignon masaka saiko anao filazana zany tsy tena hoe masaka be fa masamasaka dia alefatsika ny tomate ny antony tsy nandefasana an'le tomate niaraka tamin'izy tamin'ny voalohany satria ty tomate ty mitera-drano bon évidemment mbola ao apitsika rano ihany io rehefa aveo mais mbola mila ny sautena kely zany aloha le tongolo aloha e poulet zany hoe zay santsika voahandro azy raha ny Madagasikara zany dia nalaina rony aloha le akoho nalaina rony be mihitsy aloha satria mafy be ny akoho any Madagasikara eo zany io aloha avelantsika hitanika pitsika rano kely noho ny efa voarotsaka avokoa ny fangaron'ny poulet au coco any solofo dia mila noketrehana minitra vitsivitsy mialohany androtsana ny kotomila sy ny tongolo raviny izay andrasana ty amin'ny farany mihitsy rehefa androso ny sakafo vary gasy na koa hoe vary mena no hinanany ity poulet au coco any solofo ity tena mafilotra tokoa izato izy na dia mbola voamasy fotsiny aza no mijery azy sa hoana riariny tonga ty le oranandrasana fanandramantsika ny poulet au coco fomba ny solofo izay nasiany poivron izay mampiavaka azy kely ny champignon ny kotomila ny sakamalao ny tongolo gasy tena tsara be miaraka ami'ronirony tsara miaraka amin'ny vary
ka dia mahasotomana azy Solofo sy Arny dia manasa antsika rehetra tia tokantrano izay te-anio ny fahaizany mahandro sakafo mba handray anjara amin'ny fandarana homana totosain'ny Gaspora TV.